antsika tsirairay rehetra mitraina famindrabony sy fahasoavana amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tomponsika. Amen. Resaka fantsika ny baibolitsika ao amin'ny Danielina toko fahatelo izay mavongaky ny mpanompony teo izay nanarantsika miakatra. Mety efa henonareo ny havana teny tahaka izao hoe indro aho mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo vonin'ny abo-ty. Mendrika nentsika izay. Mety efa henonareo ihany koa ary nentsika mpahelezana olona mihitsy aza hoe ity amin'izao tontolo izao ahitana rehefa ahoana matoky tahaka izany hoe havana malala ny nahaza rehefa telo raharaha izay manolona antsika ny Perikopy. Rehefa mpanompon'Andriamanitra rehetra dia Sadraka, Mesaka ary Abednego. Ampikilalitsika dia banjina ny lohahevitra hoe tany mafy ny finoana. Amin'ny Perikopy dia tsika metsika lohahevitra hoe tany mafy ny finoana fa ny finoanao no ambonjy anao, finoanao no ambonjy anao ihany. Voalohany raisitsika amin'izany hoe ny olona amin'ny tana finoana dia fonana ho marika an'Andriamanitra. Ny olona amin'ny tana finoana dia fonana ho marika an'Andriamanitra. Fa inona moa ny zavatra niseho ny havana malala? Anamboatra sary olona goavamena mpanjaka nibokatiny sary. Raha ny baiboly dia hoe baiboli manodidina 30 metatra eo izany ny havin'izy io araka ny mpandinika. Dia fametrahana mitanjona nibokatiny sary tamin'izany izy no atao hoe anisan'ny firenena tanjaka ary nambary firenena maro tao anatin'izany. Tia metraka izy fivavahana tokana tao anatin'ny firenena maro samy hafa fiteny araka ny voalaza tao teo hoe aka iankohaka eo anatrehan'ny sarona izay matsangaka eo ny firenena rehetra. Zay zany napetrana. Inona ny zavatra misy neto? Reo Sadraka, Mesaka, Abednego reo jiosy reo olona voababo reo. Efa inona ny zavatra misy? Tsy mety ny ankohaka izy ireo. Rehefa tena hoe raikitra hoe andaontsika iankohaka daholo tsofina ny anjomary natao ny karazana feon-javamaniry samihafa dia tokony ankohaka fa izy tena mitsangana. Fatany maromaro nefa ny vokan'izany hoe efa tsy miankohaka dia makaiza anaty lafaoro. Ny zavatra tsara fantatsika ihany koa tompoko hoe iza nameny anarana izy Sadraka, Mesaka, Abednego. Reo tsy anarana jiosy ireo fa anarana napetraky nibokatiny zava-panjaka mihitsy izy io. Ny fanomezana anarana teo amin'ny testamenta taloha dia midika hoe raha ohatra hoe izany manome anarana ny zavatra anankiray ananany fahefana izany ny zavatra iray. Resitsika ohatra tamin'ny Adama nanome nanome anarana biby maro samihafa. Ary izay nahafahan'olombelona hoe manjaka ny zava-boary satria tsika nanome anarana azy. Tamin'ny andron'ny Josefa eo teo dia ny Farao tamin'ny Egyptiana no nanome anarana manokana ho an'i Josefa tamin'izany. Dia tahaka izany koa dia Nebokadnezara manana fahefana tanteraka amin'izy telo kanefa inona zavatra mitranga? Tsy nanatanteraka ilay teny izy. Zavatra goavana be zany, zavatra tsy maimana zany fa tena hoe miankina mamaina mihitsy ny zavatra natao kanefa nahoana mijoro izy dia mafonony tsy ankohaka izay afa-tsy Jehovah-Andriamanitra irery any. Asoana amin'izany zany dia hoe mety lasa baro ny olona anankiray fa ny fono sy ny fonony dia tompo-tsafidy ny olona iray avy. Ary izay ihany koa ny resaka famonjena ny olombelona tsirairay avy. Tompo-tsafidy ny fononao ianao, miankina aminao no miantony avonjy anao na tsy avonjy anao. Fa tsy ahirikana amin'ny hafa zany hoe ka
sarotra be ny fiainany dia mandeha ho azy rehetra lasa nangalatra. Sarotra be any fiainany dia manao toantsy mpanao zany. Tsy ahirika amin'izany fa dia tsika hijoro maritera tahaka nisy telomiralahy ireto. Na inona zavatra mitranga, na inona zavatra tony safiana isika amin'izay inomontsika riavana. Satraka misy sakamiviny koa zay no atao hoe fitaratra raha amin'ny perikopy fa mila sakoa riavana fiarahamonina izay misy antsika. Mila satraka izy, mila mesaky izy, mila betiny koa izy. Avita antsika riavana manara hijoro tahaka an'izany. Inona ny zavatra misy amin'izao ny makamany fiainana ny olona, ny makamany amin'ity fiainana ty olona. Ary ihany koa ny fandrahoana samihafa, ny tahotra samihafa anamiteraka izay misy. Ka raha misy ohatra hoe ataontsika anao izao dia ao ny tahotra hoe raha tsy hanao an'izany dia sao ny vororaoka ety, raha tsy hanao an'izao dia very tombotsoa ety, raha tsy hanao an'izao dia ahiriky ny fianakaviana. Riavana manaraka ao amin'ny tompo isarika antsika soratra azy tena antsika ny tompo andehantsika foazina dia maharitona antsika. Tena hoe ilay kristianina natahan'Andriamanitra antsika fa zany kristianina zany dia mijoro hatramin'ny fahafatesana. Miovantsika antsika ny amin'ny andeny fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjanay amin'ny lafaoro misy hafa mirehatra sady monjanay amin'ny tananao mpanjaka. Dia dizantsika fahaambin'ny folo ary na tsy izany azy aoko fantatra ry mpanjaka fa ny Andriamanitra dia tsy ho tomponay ary ny sarina volamena fanatsananao dia tsy vavahanay. Dia riavantsika amin'izany toeram-pozana ahijoro mety mafy miatriana izany. Fa ahoana moa izay ao amin'ny filazantsara izay vavaksika teo izay olona volona anolotra miaino ho an'ny tompo no azo izany. Fa na iza no te amonjy miaino dia avera izany. Dia tsika riavana anolotra ny fiainantsika ho an'ny Jesosy. Ny fampaherezana omeko anao dia hoe raha noho ny finoanao no ny amin'ny Jesosy Kristy tompo no voagilika teo amin'ny fiarahamonina ianao. Raha noho ny finoanao, raha noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo no hoe misy tombontsy very teo aminao. Mifaly riavana, mifaly fa ny zava-dehibe dia ny anaranao voasoratra natahatra. Fa raha manampy ny reny ianao no menatra ny amin'ny tompo dia araka ny filazantsara teo ihany dia mba menatra aminao ihany koa ny zanako amin'ny fiaviana. Fa ny fiavian'ny zanako dia tanaka tahaka ny mpangalatra. Mety raha rivosa, mety ny ampitsa, mbola tsy fantatro riavana fa nataontsika dia tsy fijara matoky amin'Andriamanitra. Ary araka ny Baiboly jerentsika amin'ny Apokalipsy ihany dia fijerena lavitra io hoe amin'ny andro farany any dia misy ilay hoe nouvelle ordre mondiale ametraka vola tokana, fivavahana tokana, mpanjaka tokana. Ary tandrevon'izany izy ity anariny any mety efa amin'izao fotoana izao zany ametraka ny olona hoe tia fivavahana tsy maintsy apetraka. Andehantsika riavana dia misy zao dia volavolaina ny fontsika, volavolaina ny toe-panahy hoe atoky mahinona na inona trano Jesosy atoky. Kanefa zany amin'ny olombelona riavana sarotra fa ny ainany zany tsika hoe mafy ahoana ny ainany zany. Mandehantsika hivavaka mafy angataka amin'ny tompo Andriamanitra ampionao ho tianao mihoatra lavitra izay rehetra mety aminanako tompo Andriamanitra amin'ny tompo fitiavako anao. Tena andehantsika hivavaka amin'ny Jesosy Kristy riavana eo afiaintsika ampitombo ilay fitiavana hoe Jesosy ampionao tena ho tianao anatao toyzany riavana ho tanterahana koa zany. Ary ho tahakareo nahatoera maro hoe izay fanandary teo amin'ny teto amin'ny firenena teo tantaran'ny fiangonana zany. Raisitsika loatra hoe razarana maritiro fantangely nazo azy kanefa nao hitako ny lalatsara ozy izy
ka izy itsony fa Jesosy ny tena mpamonjy azy natao satraka isaka abedile koa ny teny mpanjaka alefantsika indray dia raha tsy mekoaka nareo izy para mekoaka nareo dia tsara zany fa tsy mila ny ady emitry izy tsy mekoaka izay dia tsika naoazany tena hoe efa Jesosy Jesosy no amin'ny fiainana tsy valibaliky tsika fa ao anatin'ny andro farantsika izao rehefa dia maharehetra rehefa miara-dalana aminao tompo rehefa tapakevitra tia milalana izao dia ny fanahy masina aminao ny amahery ianao ary vitana mijoro ho satraka misy apeliko eo amin'ny fiarahamonina ana amin'ny tontolo ny asa izay efa nametrahanao azy fa tsy ireo ndray fiarahamonitsika reny fiarahamonina fahalovana ny dia manjaka tsy fandre-pahalemana maro isan-karazany mampalahelo satria nahoana tsy akalona mahatoky ao Jesosy Kristy. Ny amatra faharoa dia izao reny ny olona mpanaforoana dia mahita fitahina ao anaty fisetrana mafimafy zany dao hevitra zany kanefa sainy manana soratra masony olona mitana finoana dia mahita fitahina ao anatin'ny sedra izay lalovany fiainana riana dia vakintsika na dia ny fahadimapolo vakina minaran'i Jesosy zany aloha izy ka no hidro ao mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anaty hafa nefa tsy manino akory izy ary fijery ilay fahefatra dia toa zanak'Andriamanitra ry havana milalao tady dia fao anaty fisetrana mipoainga eo amin'ny kampany rendez-vous fotoana iaonanao amin'ny Jesosy Kristy jereo anatin'ny ady maro izay atrehanao Jesosy fa ao izy tena ampianao izy ry havana malala ohatrandray tsika tsy mampijery an'izany fa ny faharoa manaraka an'izany ihany koa ao anaty fisetrana dia inona zavatra vao marety hoe fatotra ry zareo andeha hiditra ny laforo rehefa tonga tao izy tsisy maino no azo mantao afa-tsy ny rehefa tondrana ihany ao anatin'ny fisetrana izay lalovantsika mamasy rehetra mety mbola mangery antsika ny tompony ihany eto hoe fangejana ranofina fangejana amin'izao tontolo izao fa ao anatin'ny rentsika manondany manodinitena somatsara inona tompo ny tianao ranitsana inona mbola tsy sitraponao fa ho farana ho anatin'izao fisetrana zany ararotoriana raha mangaroady mafy anao mankehitry dia tsika andeha tena tanteraka tsika hina zavatra tsy maintsy mbola farana Jesosy fa toerana dia avy ny fisetrana maty fa ao zany Jesosy fa ao zany fa anisan'ny maty antika indrindra riana raha mandalo anaty ady sarotra tsy mba nahita ny Jesosy akory tsy mba niaona ny Jesosy akory fa fiovam-pony ny tanjony amin'ny fiaonana Jesosy Kristy misy toe-tsaina toe-piovaina fa nahita ny Jesosy misika rehefa tao anatin'ny ady masy lalovantsika fa fitahinao anao zany dia vadika fitahinanao ny ady sara sy lalova rehefa tena hitanao Jesosy tahaka ny satraka ny saka apetiniko manaraka an'izany lalovana fatiaky dia indrindra anao raha tahaka izay nidiranao tao ihany mbola hivoanao anatin'ny ady sarotra eo fa tokony hitondranao fitahim-panahy avy aminy inona mipetra voavovotra tao anatin'ny ady sarotra izay lalovantsika inona ny zavatra hoe fatorana nahatsika hoe ty zavatra ty Jesosy dia tsy mety afaka mihitsy aza ndraiky ampanandreovan'Andriamanitra amin'ny lafolafoly itsika ahafahana mamaly fatatra ndraindray tenenina malefaka itsika tsy mety afaka n'izy fa mpanalopolona ady mafimafy dia amin'iny Jesosy manary mampahery fiangoana mampahery anao riavana Jesosy Kristy ane hitananao mampafantatra hoe ao anatin'ny ady sarotra lalova ty inona mitoetra tokony alana inona zavatra mbola manatitra fa tokony alana angatao tompo fanomorana no Jesosy izany ombanao tahaka ny ombana satraka misy apetiniko ka raha ao anatiny ady maty azy tsika ao Jesosy tsisy maino no manoary lavana rehefa tena Jesosy fantoana
ny eo amin'ny fiaina, ny endriky ivelany tahaka nahitany mpanjaka ny mpanompony rehetra ny ivelany dia hoe olona hitsara ao anatina fo fa inao ao anatiny misitraka amin'izany fiainana n' Jesosy Kristy, misitraka amin'izany fatorana voavaky teraka. Raha fitiana azy izay miafatra izay amina dia ny olona mitana finoana dia ny olona vonona mahateran' Jesosy Kristy tompony. Ary manarak'izany ny olona mitana finoana dia mahita ny fitahina ao anaty fisetrana. An'Andriamanitra ray ny voninahitra eo antsika kosa ny teny izany.